Falmerabantsika rehetrarehetra indray amin'ny fotoana izay ny fanomezana androany. Araky ny filazana izay efa nalefako teo tamin'ny maraina dia androany no ho apetrakay any Madagasikara eny amin'ny parquet eny amin'ny fampanohavana eo Anosy ny fitoriana mikasika ny eloka izay ateraky ny tsy fananana zom-pirenena malagasy nataony Andry Rajoelina. Izany tsy fananana zom-pirenena malagasy izany nefa mbola nahafahany nilatsaka hofidiana ary nahafahany lany teo amin'ny lany filoham-pirenena malagasy dia miteraka eloka marobe eo anatrehan'ny lalàna. Ka izay zany andeha ho resahantsika androany fa alohan'izay hazavaiko kely izany be dia be ny fitoriana izay tokony hapetraka fa ho alefanay ny andalana ilay izy voalohany indrindra aloha alefanay ny penal. Dia misy ny fitoriana azo apetraka eny amin'ny cour électoral na ny fitsarana izay mitsara fifidianana. Ny olona izay afaka mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana fifidianana dia ny candidat, ny olona izay voasoratra anaty liste électorale ka nandeha nifidy ary ny olona ny association mikasika ny observation électorale na ny société civile. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fitoriana izay azon'ny Assemblée nationale atao amin'ny alalan'ny président ny Assemblée nationale na ny député izay mahatratra quorum. Raha ohatra izany maro député izay tonga saina ka mirahina dia ametraka fitoriana eny anivon'ny HCC dia afaka mandray an'izany ny HCC pour déchéance indray zany ny atao amin'izay fotoana izay. Raha ny président ny Assemblée nationale no manao ny saisine ny HCC dia déchéance koa zany no angatahany amin'izay fotoana izay. Ho anay izay candidat teo amin'ny élection présidentielle tamin'ny 2018 dia invalidité na invalidation ny candidature ny Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny absence de capacité, absence de nationalité malgache no ahafahanay mitory anazy eny amin'ny cour électorale. Androany dia misy an'ity fitoriana au pénal eny anivon'ny fampanohavana ity zany hitorianay azy hoe satria tsy manana nationalité nefa izy nampiasa certificat de nationalité dia misy eloka izany zavatra izany. Izay zany ny zavatra misy fa eto aloha zany dia efa miantso ny izay malagasy rehetra te hanotrona ny avocat izay misolo-tena anay ametraka an'izany plainte izany ny solo-tena ny association ny diaspora izay ametraka izany plainte izany eny Anosy androany amin'ny roa no fotoana eny dia amin'ny roa sasany apetraka ny plainte. Efa miantso ireo mpanao gazety ihany koa izay ho tonga maro eny ary aoriana ny fametrahana an'izany dia afaka miantso anazy hanao interview na anaovana point de presse mikasika an'izay. Efa misy moa zany no miresaka aminay amin'ireo mpanao gazety fa ny teny hoe aleo rehefa vita le dépôt de plainte dia ataontsika ny interview. Fa eto aloha zany ho hazavaiko amintsika hoe inona ireo antony fitoriana izay napetraka ireo. Tsara manko ho fantatsika malagasy hoe misy eloka eo anatrehan'ny lalàna ny fisandohana an'izany zom-pirenena zany rehefa ohatra ianao tsy manana an'ilay zom-pirenena intsony nefa ianao mbola mandeha miditra any anatin'ny raharaham-panjakana dia miteraka eloka eo anatrehan'ny lalàna izany. Voalohany indrindra ny toriana dia faux. Voalaza ny code pénal fa tsy azo atao ny manao faux usage de faux. Izany faux usage de faux zany dia tamin'ny fanafenany Andry Rajoelina ny nationalité française izay ananany. Ny eloka voalohany izay toriana ny Andry Rajoelina zany araka izay lazaiko izay dia mifantoka amin'ny article 42 ny code de nationalité dia very avy hatrany ny zom-pirenena n'Andriamatoa Andry Rajoelina satria voalaza ao amin'ny article 43 fa anisan'ireo izay tsy voatery mangataka autorisation de perte de la nationalité malgache i Andry Rajoelina satria izy dia ao anatin'ireo voalaza hoe ao amin'ny article 43 ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de la nationalité malgache tous les hommes après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire.
rehefa navita service militaire ianao dia tsy voatery intsony ianao zany mangataka décret d'autorisation de perdre la nationalité malagasy. Ny nationalité allemande zay be mpangataka no mila an'io autorisation de perte io, zay ianao vao mahazo nationalité allemande. Hitanareo zany anisany no nipublieko teo omaly nisy olona zay nangataka izany ary dia hitantsika hoe nomeny fanjakana décret izy milaza hoe autorise la perte de la nationalité malgache. Ka ao aorianan'ny autorisation de perdre la nationalité malagasy iny tsy misy intsony décret de perte de la nationalité malagasy. Ireo olona rehetra zay nangataka nationalité allemande reo zany dia iny décret de perte de la nationalité iny no mitondra ny daty averezany zany zom-pirenena malagasy zany amin'izy ireo araky ny voalaza ny article 46. Ny article 46 dia miteny izy hoe le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère pour les articles 42 et 43. Dans les articles prévus à l'article 45, zany hoe ireo zay nangataka autorisation de perdre la nationalité malgache dia à la date du décret. Hitanareo zany fa misy karo samihafa reo. Ho an'ny Andriamatoandro Rajoelina zany dia tamin'ny datiny 19 novembre 2014 izy novery nationalité any. Ka raha nametraka candidature izy tamin'ny volana août 2018 dia tsy manana nationalité izy fa nanao faux et usage de faux. Efa fantany fa very nationalité any mbola nampiasainy any ny kara-panondro ny certificat de nationalité any ary nanao dissimulation d'incapacité izy ary izany dia voararany lalàna. Faharoa zay zany no eloka nataony voalohany nanao usage de faux. Ny eloka nataony faharoa dia voalaza ao amin'ny article 46 ny constitution malagasy fa ny olona rehetra zay milatsaka dia mila manana ny nationalité malagasy. Rehefa tsy manana zay nationalité malagasy zay anao tsy mijery hoe manahoana ny raha anao anao ataony test d'ADN anao hoe misy raha malagasy anao sa tsisy raha malagasy tsy eo amin'le raha anao na ny nationalité ndray sy reninao no jereny ny article 46 fa ny fizakanao ara-panjakana, ara-dalàna, ara-taratasy an'izany zom-pirenena malagasy zany. Rehefa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ianao dia miteny ny article 81 fa atteinte à la sûreté extérieure de l'État izany ary puni d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Ny fidirana ao anatin'ny fanjakana ka manao ianao il s'est assuré l'accès au secret défense sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Tout étranger, zany atao étranger zany dia olona tsy manana nationalité malagasy. Tout étranger qui dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère s'assurera par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de défense nationale. Tamin'ny fidirana ao anatin'ny fitondrana dia misassuré izy amin'izany possession de secret de défense nationale zany. Nefa izy amin'io efa nangataka ny nationalité française tamin'ny 2013. Efa tsy manana zany nationalité malagasy zany intsony izy no mitondra ny firenena malagasy ary izy dia manana accès. Zay le atao hoe par quelque moyen que ce soit manana accès amin'izany secret défense nationale zany. Mahalala zany izy ny tsy ambaratelo mpiarova-pirenena izay saripady indrindra ho an'ny firenena malagasy izay tsy ananany intsony. Tsy manana intsony izy obligation d'allégeance satria izy efa manana obligation d'allégeance amina firenena hafa. Izany zavatra any dia atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Misy ihany koa ny atao hoe espionnage. Ny espionnage izay nataony dia voalaza ao amin'ny article 75 trahison indray ao amin'ny article 75 ka ny sera coupable de trahison et puni de mort. Amin'izao moa efa tsy manao punition de mort tsony isika fa travaux forcés à temps zany
peine d'emprisonnement à perpétuité gadra mandrapahafaty no saziny olona manao trahison. Tout malgache qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit un secret de la défense nationale sera coupable de trahison ou qui s'assurera par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret d'État. Zany ny zavatra ataony Andry Rajoelina. Ka izany rehetrarehetra izany tompoko ny toriana ihany azy androany miantso ny malagasy izay afaka manotrina amin'io fitoriana io eo Anosy dia tongava. Miantso ny mpanao politika rehetra izay any toerana koa izay afaka manotrina amin'io dia tongava. Raha ohatra ka eo akaiky eo ianao maheno an'izao antsoko izao dia tongava. Isika malagasy aza matahotra, aza mieritreritra foana hoe zavatra grave be zany teneny madame Fanirso zany ka aleko aloha za mba petrapetraka ka zay manohana fa zay manohana avy alavitra ka manohana zay fa pary aty andranonay ihany zay manohana. Fa ho antsika malagasy ny anaovana an'io tadidio tsara fa io olona izay mitondra antsika io dia tsy manao nandritry ny 5 taona nitondrany tetezamita afa-tsy trafika ary nandritry ny 5 taona izay hitondrany antsika nalany azy tanatin'ny osika tanteraka dia Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina manapodika ny firenena ary dia monopolizeny daholo ny zavatra rehetra, tsisy ahafahanao miaina, podika daholo ny zavatra rehetra, ny Knapsa, ny Hermad, ny Jirama, ny Aro, ny fampindramam-bola, Sonapar, izay zavatra rehetra misy vola dia ritina daholo ny vola ao anatiny. Ny kitabolam-panjakana mazava ho azy. Dia avy eo isika ilaza hoe ka izay ny matahotra gagazo. Rehefa mirahina isika dia tsy matahotra gagazo. Rehefa mirahina isika tsy misy manakorotana, tsy misy mandoro, tsy misy mikastanana, dia mirahina, mijoro, manotrina fotsiny dia efa zava-dehibe zany. Izay no tiako resahana aminareo androany fa dia miandry ny fametrahana izay fitoriana izay tsika dia ho hitantsika eo ny toyany. Fa za koa zany tehiteny amin'ireo mpitsara izay mandray an'io dossier io ao Anosy. Malagasy ianareo ary vahoaka malagasy koa. Malagasy ray sy reny ary mbola malagasy an-taratasy koa ianareo. Ary tadidio fa nomena anareo ny tsara ny rarà izay alefa eo aminareo amin'ny anaran'ny vahoaka. Au nom du peuple malagasy, fa tsy au nom de Andry Rajoelina na au nom de vous-même. Ka aza dia doka loatra ny figerena carrière, figerena ny arrière, ny fisolelafana sy ny fahazahoam-bola ary ny fanaovana kolikoly dia iny mikipy ianareo eo anatrehan'ny fitoriana izay napetrakay. Fa ny tokony ho toy an'ity fitoriana ity dia mijoro ny procureur de la République manao saisine pour statuer mikasika ny nationalité Andry Rajoelina. Rehefa mandeha zany ity fitoriana ity dia tokony procureur se saisir d'office satria ordre public ny resaka ndikany ordre public dia ny filaminam-bahoaka. Ka io procureur io dia misaisir ny juge ao amin'ny première instance pour statuer hoe mba amoaka didy hoe manana sa tsy manana ny zom-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina. Mazava nefa ny lalàna fa dia mizaka tanteraka ny zom-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy mizaka intsony zom-pirenena malagasy. Ny jurisprudence izay navoakanay omaly rehefa nanao recherche moa zany zahay dia nahita nyity jurisprudence tany amin'ny firenena ivoiriana. Ny voalaza tamin'izany dia mitovy mihitsy amin'ny kany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka ho vakiko aminareo zany didim-pitsarana nivoaka tany Côte d'Ivoire zany fa ny article zany no tsy mitovy ny numéro fa ny zareo article 48 et 49 du code de nationalité ivoirienne. Ny antsika indray article 42 sy 43 46. Ka milaza ohatr'izao amin'ny teny frantsay le izy. En cas de double nationalité de naissance ou de nationalité étrangère acquise de plein droit volontairement, l'Ivoirien ne perd sa nationalité ivoirienne que s'il demande ou qu'un décret autorise cette perte. Io zany article 49 ary io dia mitovy amin'ny article 45 tsika hoe
mila mangataka autorisation de perte de la nationalité malagasy ianao raha ohatra ka tianao hiala aminao zany ho an'ny olona izay manana nationalité hafa ankoatry ny malagasy. Ny olona manana an'izany nationalité hafa ankoatry ny malagasy na hoe manana nationalité hafa ankoatry ny ivoiriana zany dia hoe nationalité de naissance na nationalité étrangère acquise involontairement fa tsy volontairement. Le hoe involontairement zany tsy izy no nangataka an'izany fa mety hoe ny ray aman-dreny no nangataka dia par lien de filiation satria izy mineur dia mangataka. Misy ihany koa ny mineur izay afaka mangataka nationalité étrangère ireny indray dia volontairement izy mangataka saingy mbola mineur azy dia tsy very ny nationalité malagasy tsy tafiditra anatin'ny article 42. Any amin'ny Côte d'Ivoire zany dia mitovy tsisy valaka amin'ny lalànantsika dia milaza ny article 48 alinéa 1 milaza hoe perd la nationalité ivoirienne l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou déclare reconnaître une telle nationalité. Io zany dia mifampitohy amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 1960 tany Madagascar hoe raha ny reconnaître ny nationalité française ianao dia nahazo an'izany nationalité française zany. Tany amin'izareo ivoiriana dia very avy hatrany ny nationalité ivoirienne anao raha ohatra ianao nangataka nananao reconnaissance nationalité française. Tsy misy atao automatique fa ny fanazavan'zareo anatin'le didy dia milaza hoe en revanche, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité ivoirienne à la date de cette acquisition. Izay zany ny tian'io article 48 alinéa 1 tenenina io dia mitovy amin'ny antsika ao anatin'ny article 42 izany. Ka dia hoy hoe afaka ampiasaitsika amin'ny didy izay ho avoakantsika tsirairay avy izany jurisprudence zany satria izay moa ny ilana an'ireny hoe jurisprudence ireny raha tsy misy ny eo atoerana dia misy ny any ivelany. Le juge ivoirien des élections législatives qu'est le Conseil constitutionnel a déjà appliqué cet article 48 alinéa 1 en déclarant inéligible aux élections législatives de 2011 un candidat qui a 40 ans, donc majeur, avait acquis la nationalité française par naturalisation et avait en conséquence perdu la nationalité ivoirienne. À 40 ans, André Ratuela avait acquis la nationalité française par naturalisation et a en conséquence perdu automatiquement la nationalité malgache. Tsy afaka milaza ny tena no malagasy tsony zany izy ny mois d'août 2018 rehefa ametraka candidature ka nanana accès amin'ireo secret défense sy ataontsika tsy ambaratelo ambony saripady amin'ny firenena amin'ny fiarovam-pirenena. Hitanareo ireo pays africains rehetra izay ancienne colonie française dia manana an'io lalàna io mitovy daholo izay nadika tamin'ny lalàna frantsay tamin'ny 1945. Fa taty aoriana niovany ny lalàna frantsay lasa miaccepté lasa manaiky ny nationalité multiple izy fa isika kosa mbola tsy nanao réforme mikasika an'izany, mbola tsy nanao convention mikasika an'izany. Dia hatreto zany dia miatra tanteraka io article 42 io. Efa nipublieko ao amin'ny Murako io référence an'le jurisprudence io fa dia afaka jerenareo ao amin'ny Murako avy hatrany le izy. Afaka omena koa ny lien rehefa avy eo dia amin'izay tsika manao recherche eo amin'ny internet. Fa ny tiako tenena dia izao. Efa napetraka ny fitoriana, efa napetraka amin'ny fahendrena sy ny fahatsiarovatena ary fitiavan-tanindrazan'ny fitsarana ny raharaha fa dia manaraka isika. Ho antsika malagasy kosa dia ny fahendrena sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny fahatsiarovatena antsika dia ny manaraka hatrany ary manotrona ary mitondra ihany koa izay anjara biriky azonareo entina amin'ny fitoriana izay apetraka. Ka izay aloha ny fandarantsika androany fa dia amin'ny rapitso indraitsika miona
mikasika ny toy-an'ity raharaha nationalité ity. Eo anatrehan'izay dia miandry isika miandry fandraisana ndraikitra ireo député izay efa noraisina ihany koa ny ataontsika hoe ny fanentanana azy ireo mba hametraka ny déchéance eny anivon'ny président ny assemblée nationale isaisirany HCC. Zay rehefa dia misaotra betsaka dia mandra-pioana daholo indray. Mirary soa daholo eo.